Sehatra ny fahasalamana Mahazo vahana amin'ny tapany Atsimo Andrefana ny aretina tazomoka ho famongorana azy ity dia naneho ny fahavononany ny fikambanana Masikoro Arivolahy hiady amin'izany tsimoka aretina izany. Araka izany dia tombontsoan'ny mponina no tedavina matoa ity fikambanana Masikoro Arivolahy ity nandray anjara ao anatin'ny famongorana ny aretina tazomoka. Olona manarivony any amin'ny faritra Atsimo Andrefana indrindra ao Sakara, Akazoaby sy Toliarbe no namoy ny ainy vokatry ny tazomoka araka ny nambaran'Andriamatoa ho Zafy Robson, filohan'ny fikambanana Masikoro Arivolahy na FIMA. Ao anatin'ny asa sosialy izany dia nijoro hiady amin'ny tazomoka ny fikambanana mba hitsinjovinareo mponina ao aminy. Zany siblany voalohany raha vao vita zany fiarabana tratran-taona dia hidina zahay tena handay izay voatsirambin'ny tananay hanampinay ny tany fiavinay any Atsimo Andrefana Toliara ray manontolo. Ahafahana manangana vola entina nataterana ny asosialy sahan'ny fikambanana dia nilaza Andriamatoa Zafy Robson fa maro ireo hetsika akasain'ny fikambanana ho toto-tsaina, isan'izany ny fihaonana lehibe sady fifampiarabana tratran'ny taona ihany koa eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny FIMA izay ho toto-tsaina 5 Mei ho avy izao.